baiboly? Ahoana ho ny baiboly? Fampianarana ara-baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Open Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Ahoana ho ny baiboly? Ahoana ho ny baiboly? Fifaliana lehibe ho andre ny mihoana aminao amin'ity androany ity ry namana mpiara-mianatra ny soratra masina. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ny namanao Richard Andrianjatovo ary manonona ho anao ny fiadanany. Aoka mba ho mendrika ny fiadanan'i Jesosy Kristy ianao sy ny tokantranonao. Androany sika dia mbola hitohy hatrany ny fiarahantsika mianatra ny soratra masina. Efa narantsika be dehibe teto ireo fanambaran'ny Eglizy tamin'ny fanekeny fa tsy misy teny na dia anankiray azy ao anaty baiboly manamarina ny tokony hanajana ny andro alahady ho solon'ny sabatan'i Jehova. Noho izingizininy tamin'izany mihitsy moa fa raha te hankoka amin'ilay nahary an'izao tontolo izao ny olona anankiray dia tokony verina amin'ny fankamasinana ny sabatan'i Jehova izy. Fa ny fankamasinana ny andro alahady kosa hoy izy dia fiondriana tanteraka mivantana na ankolaka eo anatrehan'ny fahefana papaly zany na dia tsy tian'ilay olona aza. Tena mahafinaritra aza ny fahatsoram-po anana ny Eglizy izany satria milaza tsy manontaniana izy rehefa kibokibon'ny marina. Fa amin'ity androany ity indray sika dia andao hodinintsika indray ny fitenenany ratsy lazain'ny baiboly momba ny ataon'ny fanjakana kely nefa goavam-be io, ankoatra ny fitadiavany anova sy anafoana ny fankamasinana ny sabatan'i Jehova. Kanefa melohan'izay dia tsara isika raha ivavaka isika. Ry raina izay any an-danitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, mpamindra fo ianao ary tsy manaraka anay noho ny tsy fahalalana, tsy manaraka anay ihany koa amin'ny adalana ataonay, fa tena vonona ny amela heloko ianao. Noho izany aza jerena ny lasa ratsy vitanay, fa metesa kosa ianao mba hijery ny fikasana tsara ato anatinay. Ekeo fa olombelona tokony havotana izay noho ny amin'i Jesosy Kristy, ary ekeo anay ny avitra nataony teo amin'ny hazo fijaliana. Androany izay dia hijery handinika ny fitenenany ratsy eo amin'ny lohan'ilay bibidia araka amin'ny voalazan'ny Apokalipsy 7:12. Meo anay ny fanahinao masina mba hampitoetra ny teny ao aminay, ary oka mba tsy hahafahan'ny Satana hanaisitra izany ny zavatra rehetra manodidina, hampangino ny feo rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Ny fitenenany ratsy eo amin'ny lohan'ilay bibidia. Toy izao no fanambaran'ny Apokalipsy 7:12. Apokalipsy 7:12. Ary hitako fa indro nisy bibidia niakatra avy tamin'ny ranomasina nanana tandroka 10 sy loha 7. Ary tamin'ny tandrony dia nisy diadema 10 ary tamin'ny lohany dia nisy anarana fitenenandratsy. Rehefa nandao an'i Roma ny amperora Constantin tamin'ny taona 300 ka nanorina ny renivohitra ny fanjakany tao Constantinople. Zany hoe nafindra tany indray zany ny renivohitry Roma tamin'izay fotoana izay, dia nomeny fahefana manokana
isahana ny raharaha-mpanjakana tao Roma ny evika. Nivadika ho Roma kristianina zany nanomboka teo, ilay Roma jentilisa teo aloha. Kanefa na lasa kristianina aza izy dia aza dino fa nanahaka ny Leoparda, dia fanjakana Grika zany izy. Nanana ny tongotry ny Bera, ny fanjakana Medo-Persa. Nanana ny vavany liona, fanjakana Babiloniana, ary nahazo hery sy seza ary fahefana avy tamin'ny dragona. Zay mivolaza ny Apokalipsy 7:12. Zany hoe tazoniny ho azy avokoa zany re toetra reo. Ny toetra ny Grika, Leoparda io, ny toetra ny Medo-Persa, Bera io, ary ny toetra ny Babiloniana aseho amin'ny liona, tazominy avokoa ireo. Andao ny hojerentsika amin'ny Tsipriny. Ny voalohany amin'izany dia zao, ny fanahafana ny Leoparda na ny fanjakana Grika io. Ahoana angamo mahatonga amin'ny Baiboly miteny an'izany? Ny filozofia izay nampiaika amin'izao tontolo izao no nampalaza an'izany Grèce zany. No tafin'ilay fanjakana kely zany satria mafy be izy raha ohatra ka resaka filozofia ny resaka. Nahilo no ery anjolom-bala ny fampianarana ampianariny Baiboly, fa nampianariny ny fisiany fanahy tsy mety maty. Ny filozofia Grika ny nampianatra an'izany fa tsy ny Baiboly akory. Vokatra izay dia nilazainy fa misy fiainana hafa aoriana amin'ny fahafatesana. Io olona anankiray maty io zany dia mbola velona any ho any. Baiboly tompoko tsy mampianatra an'izany. Dia mipoitra avy tamin'izany fampianarana ny raisiny zany ihany koa ny fisiany ny afo fandiovana, ny fetin'ny maty sy ireo olo-masina, ny finoana sady fa efa misy ny afo be. Mampalahelo moa fa ny fiangonana kristianina milaza azy ho protestanta dia mino sady ny fisiany zany afo be zany. Kanefa ny ara-mipoitra tamin'io ny fisiana finoana fa misy ny afo fandiovana. Laviny ny afo fandiovana, fa ekeny kosa fa misy sady ny afo be. Vokatra ilay fampianarana ihany koa dia misy mino sady fa efa tonga any an-danitra amin'izao fotoana izao ny olona voavonjy. Tsy ilana fitsanganana ny tena maty zany raha tena mandinika ianao. Kanefa tsy mampianatra zany Baiboly. Ny faharoa, ny fananany ny tongotry ny Bera na ny Mediana sy Persianina io. Aintsika tsara ilay fiteny malaza hoe lalàna Mediana sy Persianina. No lazaina fa sady tsy diso ny tsy azo vana ny lalànan'ireo firenena anankiroa ireo, no raisin'ilay Bibidia koa izay. Ary nilaza izy fa lalàna velona mifehy ny printsy sy ny mpitondra fivavahana rehetra ny didin'ny papa. Zany ny fanambarana nataon'ny papa Léon voalohany, izay namafisin'ny papa Pius fasivy tamin'ny taona 730 zany, fa manana ny infallibilité na ny tsy fetezako diso ny papa, ary tsy azo hozongozonina izany. Kanefa tsarofy, Andriamanitra irery any no tsy mety diso. Fahatelo, manana vava mitovy ny an'ny liona na ny fanjakana Babiloniana izy. Ny liona moa zany dia mampiseho any Babilôna. Namirapiratra ery zany fanjakana Babiloniana zany tamin'ny andron'ny Nebokadnezara. Mba vakio any Daniel 2:2. Daniel 2:2, ny 7:30 sy ny 7:30. Ka natonga hanofy ary namoaka fitenenana mieboebo misy Daniel tamin'izay fotoana izay. Daniel 2:4, 9:20 sy 9:70. Ary zay toe-tsainy zay no natonga azy aneo tamin'ny alalan'ny nananganany an'ilay sary olona volamena hatrany an-tampon-doha ka hatrany am-paladia. Zay tantara zay moa dia hitanao amin'ny Daniel 3:9 ny 9 voalohany.
Daniel 3:1 zany no midika fa fanoerana ny tenin'i Jehova izany, na dia efa nilazain'i Jehova aza fa voafetra eo amin'ilay lovolamena ihany ny fanjakan'ny Nebukadnezara fa tsy hitohy akory. Zay voalazan'i Daniel 2:8-30 tapany 2. Daniel 2:8-30 izy kosa nefa, iza moa le izy? Nebukadnezara io. Nebukadnezara dia nieritreritra fa mandrakizay ny fanjakany ary tsy ho rava mihitsy. Nasehon'Andriamanitra tamin'ny alalan'io lovolamena fotsiny io fa atreo ihany ny fanjakanao ry Nebukadnezara. Aorianao dia isy tapitra atreo ny aminao. Ary zay toe-tsaina nananany Nebukadnezara zay dia niraisin'ilay fanjakana kely. Ka na dia niteny aza Jesosy fa tsy ilaza olo-kafa ho raintsika ety an-tany sika. Matthieu 7:7 Matthieu 7:7 dia notoeriny zany ka ny mpitarika azy dia natsoiny hoe ray. Ary tsy vitan'izay fotsiny fa nataony hoe ray masina mihitsy. Noraisiny vekan'ny Roma ny anaram-boninahitra hoe Pontifex Maximus, zay fitondran'ny amperora fahizay. Ary hatramin'ny andro fivavahan'ny amperora teny tendrombohitra tamin'ny masoandro aza dia niraisiny ho andron'ny tompo ka nataony ho fotom-pampianarana na ny antanana ny kristianina mba tsy hisy vavaka rehefa sabatan'i Jehova na ny sabotsy intsony. Nanao lalàna nanamafisana zany mihitsy moa ny amperora Constantin tamin'ny 7 marsa 1:7 ka nanao hoe amin'ny andron'ny masoandro tokony ajaina dia aoka ny mpitondra fanjakana sy ny vahoaka monina tanan-dehibe mba hiala sasatra, ary aoka ny trano fiasana rehetra hikatona. Fa any ambanivohitra ny olona misahana ny fambolena kosa dia afaka manohy ny rarahany amin'ny kalalana sy ara-dalàna. Dia niraisin'ny eglizy ho azy koa izay didy zay, na dia ny sabatan'i Jehova aza no baiko nomeny Jehova ao amin'ny didy 4. Exodus 20:9-20. Izay ilay toe-tsain'ny fanoerana ananan'ilay dragona nomeny azy. Ny atao hoe fitenenan'ny ratsy an'Andriamanitra dia tsy teny ratsy toy ireny henintsika mifanompanompa matetika ireny, fa araka ny namaritany teolojiana katolika anankiray dia fanomezana ny fahefana natokana ho an'Andriamanitra ny zavaboary anankiray izany. Zany moa dia famaritana hita amin'ilay boky mitondra ny lohateny hoe Dictionnaire de théologie catholique de A. Vacant et E. Mangenot. Voaka tany Paris io tamin'ny taona 5,700 takila 2. Ary ny artikla ahitana an'izay dia le hoe blasphème. Collection 7,700. Tsy mbola niteny ratsy na nanompa velively ny papa, kanefa naka ho antenany ny fahefan'Andriamanitra amin'ny tsy fetezako diso. Manaiky izy ny andohalena sy horoana ny tongony. Andriamanitra ihany anefa no azo anaovana toy izany, araka ny voalazan'i Matteo 4:9 rehefa nalaina fanahy Jesosy dia niteny hoe Jehova Andriamanitra rery ihany no ankofanao, ary izy rery ihany no tomponao. Atahoran'ny anjely mihitsy zany hoe andohalena zany. Vakio aneny Apokalipsy 7:7 Apokalipsy 7:7 ary ny Apokalipsy 2:7 ary tsy manaiky andohalena ihany koa ny olo-masina. Asan'ny apôstôly 10:15 sy 14. Asan'ny apôstôly 10:15 sy 14. Kanefa dia zao ekeny tsotro zao ny andohaliana. Misy fanambarana anankiray ty manao hoe noho ny satrom-piandrianana ny 3 taona satron'ny papa dia voaositra ho mpanjaka ny lanitra sy ny tany ary ny afo be izy. Manana ny voninahitra sy fahefana toy ny ray amin'ny Kristy mihitsy izy amin'ny raharaha-pitsarana
araka ny fanizingizinana matetika ataon'ireo manana mari-paizana ambony isan-karazany. Koa dia tsy maintsy ilaina zany ny fahefan'ny papa toy ny Andriamanitra eto an-tany mihitsy izy. Ilay ihany filoham-pivavahana kristianina, ilay mpanjaka ambony indrindra amin'ny mpanjaka rehetra izay manana fahefana feno, ary izy no nomen'Andriamanitra mahery ny fitondram-panjakana ety an-tany sy ny any an-danitra. Zany dia hita ao amin'ilay boky anankiray mitondra an'ilay lohateny hoe Lucia Ferraris, Prompta Bibliotheca Venise 1379 takila fa 9. Kely ihany ny toerana ahafana mitatitra eto fa mbola maro ny boky sy tahirikevitra katolika manamarina izay nandraisan'ny papa ankeriny ho an'ny tenany izay voninahitra sy fahefana tokony ho an'Andriamanitra izay. Fahefatra farany nandray avy tamin'ilay dragona izy. Ara-tantara dia Roma Gentilisa noho ilay dragona satria aza dino ny nanoloran'ny amperora Constantin azy ny fahefana sy ny hery ary ny fiandrianana mialony ny alany anorina ny Constantinople. Fomba ny Satana matsy ny miasa ao ambadiky ny hery anankiray toy ny nataony tany Edena. Tsy Satana mivatana no resaka fa nomena rana. Nampiasainy ny mena rana tao amin'ny Genesis 3:7. Dia toy izany koa tany Egypta. Niasa tamin'ny alalan'ny Farao izy. Niasa tamin'ny alalan'ny fanjakana Romanina Gentilisa io Satana io mba amin'ny tena ny fiangonan'Andriamanitra sy amin'ny tena ny drafim-pamonjena. Matthieu 2:1-9 izay mitantara ny amin'ny namelezana an Jesosy saingy tsy tratra izy. Io fahefana Gentilisa io ihany koa no namono an Jesosy. Soa ihany fa tsy voahazo ny fasana Jesosy fa nitsangana dia nakarina ho any an-danitra. Apokalipsy 2:12-5. Any an-danitra zao Jesosy manao ny asany amin'ny mampisorona be azy hoy ny Hebreo 4:7-7, ny Hebreo 7:15-20 ary ny Hebreo 8:9 averiko. Hebreo 4:7-7, Hebreo 7:15-20 ary ny Hebreo 8:9. Noho izany dia mitodika amin'ny fiangonana izy zao. Tezitra i Satana, indrindra ireo zanaka sisa izay manindraindra ny finoanan'i Jesosy sy ny fankatoavana azy. Izay voalazan'ny Apokalipsy 2:12-7 fa tezitra tamin'ny vehivavy ilay dragona dia mitodika ho any amin'ny zanany sisa izy mba handringa anazy. Dia ireo zanany sisa izay mino an Jesosy sy mitandrina ny didin'Andriamanitra. Mila hampatsahivina antsika ndray ve ny vely kanota mamely izay samy toro fa tokony ny sabatan'i Jehovah no andro fivavahana fa tsy ny sabata sandoka. Hitantsika tsara ireny fa ny vaivana mahazo izay miezaka anao an'izany. Tsotra ny antony satria matezitra ny Satana mafy izany fitoriana ny sabatan'i Jehovah izany. Hitantsika amin'izany fa io Baiboly io dia azo itokiana tanteraka satria voamarina fa marina izay rehetra nambarany tamintsika. Mbola tsy izay voalaza amin'ny Baiboly ihany ve ianao? Mbola hisalasala ihany ve ianao amarin'ny tantarany izany? Ary mbola hitoy io mandra-piavin'i Jesosy. Tsy janony izany raha tsy ho tonga Jesosy. Koa dia manasa anao aho mba ilefitra eo ambanin'ny fitarian'ny fanahy masina hanaiky izay voalazan'ny Baiboly. Ka hanaiky an Jesosy, ho avy Jesosy io. Ho avy izy rehefa vita ny zavatra taony ao amin'ny efitra masina indrindra ao an-danitra. Vonina venao. Hatreo ny fiarako aminao amin'ity anio ity. Mametraka ny veloma mandrapitafa aminao ny namanao Richard Andrianjatovo. Veloma to. Ahoana hono Baiboly? Ahoana hono Baiboly? Fampianarana ara-Baiboly mitohitoy arahanao eto amin'ny Upfer Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo.
ahoana ho ny baiboly? Ahoana ho ny baiboly?